Ny fanentanana ho an'ny vehivavy tanora sy iray aman-dreny amin'ny fanadiovana mandritra ny fadimbolana no noentina nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fanadiovana mandritra ny fadimbolana. Ny 27 ny volana May no tokony anaovana ny fankalazana maneran-tany. Fa ho antsika teto Madagasikara dia ny 7 ny volana Jiona lasa teo iny no nanaovana ny fankalazana tao amin'ny commune Ambanivohitra Marosakoa, distriktan'ny Marovoay. Nandritra ny fankalazana io no nampahafantarana tamin'ireo vahoaka ny zavatra tokony atao mandritra ny fadimbolan'ny vehivavy. Nisy ihany koa ny fizarana loka ho an'ireo sekoly izay efa nanao ny fanentanana amin'ny fanadiovana mandritra ny fadimbolana io. Fanamariana satria efa isan'ny olana goavana be izay atrehan'ny tovovavy kely any ampianarana amin'izao fotoana ny fisian'ny fahatongavana fadimbolana io ka mampiana ny tahany fidirana an-tsekoly izany hoe fianarana an-tsekoly. Noho ny antony manokana dia izay fandehana io izay dia lasa na izy raha tsy midia tsara dia mivoaka fotsiny, na ihany koa hitan'ilay tovolahy kely namany misy le mandeha amin'ny tanjony dia amin'ny zalahy dia lasa tsy mandeha any ampianarana ilay tovovavy kely. Na tonga ny CSB kitana telo dia ny fisian'ilay foto-drafitasy mifanaraka amin'ny resaka rano, fidiovana sy ny fanadiovana ary voapirofo ny fampiasan'ireo foto-drafitasy ireo sy ny indrindra ny fizaharan'ireo fahazaran'ireo mpiasa ny fahasalamana mampiasa ny message clé ary indrindra hoe na ireo mpitsidika na ireo marary tonga mitsidika amin'ny CSB dia efa nahazo fampianarana rehefa misy fiovaram-pietsika izay hita tsikatra ary efa misy fandrefesana natao tamin'izay. Zo ny vehivavy no madio mandritra ny fadimbolana izay tsy maintsy mandalo amin'ny vehivavy am-potoana isam-bolana. Tonga teny an-toerana ihany koa ny tompon'andraiki-mpanjakana sy ny solon-tena-mpanjakana avy ato amin'ny faritra Boeny nanotrona ny fankalazana amin'ny andro maneran-tany amin'ny fanadiovana mandritra ny fadimbolana.